Tokolasy tompoko vavy manatra ny araba ary falitafaraka aminao indray amin'ity takarivan'ny asabotsy mahafinaritra ity manasanao ihany koa anjoetra amin'ny farany fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MATV nandritra ny fisavana amin'ny alina nataon'ny mpitandron'ny filaminana ry zareo avy anivon'ny commissariat central ny alarobia lasa teo dia nahatratrarana basy mahery vaika tao anatina fiarakodia iray nentina teratany sinoa avy hatrany moa dia ny tanana ilay teratany sinoa niaraka tamina teratany malagasy tao anatin'ilay fiarakodia. Fusil d'assaut AK-47 miaraka amin'ny boîte chargeur telo, grenade offensive telo vita avy any Rosia, arme de poing roue, balle chevrottine roue. Ireo no fitaovam-piadiana hita tao anatin'ny valizy rehefa nisavaina ny fiara tsy mataho-dalana Range Rover ny aliny alarobia lasa teo. Aina isy ifandraisany amin'ny kidnapping izay nitranga tany Ivandry ity raharaha ity. Tamin'ny alarobia fa volana. Tokotoko teo tamin'ny 1 alina teo eo teo mifatra Analakely io. Tonga dia teneniko fa tsy nareo tsy manontany. Ny raha manao rapprochement na fanakakay zany dia tanoany tamin'ny valilatsaka kely tanoany no nisy le kidnapping teria Ivandry le hoe Asimy dia adiny firy taorinan'iny nahatratrarana an'io zay ataon'ny polisy-pirenena dia manao fanadiadiana ary mifandray amin'ny sampandraharaha ataon'ny polisy ihany zay misahana manokana momba an'io kidnapping io dia ny zareo amin'ny BC io zany satria azo eritreretina hoe misy fifandraisany zao fitaovam-piadiana hatrentsika zao sy ny enlèvement sy ny kidnapping teny Ivandry satria ny teny koa dia nampiasa PA, nampiasa Kalachnikov ary nampiasa grenade. Zavatra anankiray fampizarana koa dia raha tadidinareo nisy grenade natsipy teny Ambodiady dia mitovy amin'io grenade io ihany koa, mitovitovy amin'io fa fanadiadiana moa mbola mitohy. Zany hoe misy andiana misy réseau misy eto amin'ity renivohitra ty na io resaka fourniture na fitaovam-piadiana mahery ohatran'izao na amin'ny fanaovana asan-jiolahy amin'ny endriny maro samihafa. Raha ny expertise izay natao dia vao nipoaka vetivety ilay Kalachnikov. Voasambotra avokoa ireo tao anatin'ilay fiara tsy mataho-dalana miampy ireo olona hafa izay mampiayay. Tamin'ny datin'ny 10 Desambra io teo amin'ny lalana Andriampony teo no misy polisy avy atao amin'ny commissariat central nanao ny fisavana. Tsy hoe io no nikendrena manokana fa maro ny fiara nandalo teo no misavaina fa teto zany nahitana an'ireto vokatra ireto. Firy izy ny tao anaty fiara nisy teratany vahiny marimarina kokoa teratany sinoa zany no teo amin'ny familiana dia nisy bande ary nisy teratany malagasy ray hafa koa. Ireo zany no nisavaina taty aorianan'izay ny antso teratany sinoa hafa izay mahay miteny gasy sy teny sinoa eo amin'ny fandikana teny zany manelanelana ny mpitandro filaminana resikety zareo. Rehefa nanaiky ihany ny savana zareo nisy mifampirarana natao anay ihany miala neniny zay na tsy mifampirarara zareo tsy maintsy natao ihany moa zay fa mba anazava an'le fiatsika ataonay dia nilan'izay hoe fandikana teny zay. Rehefa natao zay dia nahitana an'ireto vokatra ireto. Marianay tona fa manana taratasy ara-dalàna azahoana mipetraka eto ireo teratany vahiny ireo. Taorinan'iny dia efa natao ny fizavana ny tranony teny manodidididina teny ihany fa tsy dia nahitana vokatra hafa ankoatran'ireto efa hitantsika fitaovam-piadiana mahery vaika ireto zany. Misy ihany koa ny olona mampiay hafa tao anatin'izao izay efa natsoina ary efa voasambotra ihany koa ka ho atolotra any amin'ny fampanoavana androany sabotsy 17 volana Desambra. Ny fanentitra an-dalàna ny anjanan'zareo zany dia ny roa no tena goavana aloha. Voalohany indrindra ny fitazomana an'ireto fitaovam-piadiana mahery vaika reto tsy misy alalana ary faharoa
fikambananjola. Efatra ireo teratany sinoa ary 3 kosa ireo teratany malagasy voasambotra. Nanao antsy moa ireo tompon'andraikitra avy eo anivon'ny commissariat central mba tsy hosarotony ny olona rehefa savaina amin'ny alina. Voalaza fa ilaina ny fisian'ny fiaraha-miasa mba ahafahana miady amin'ireo asan-jiolahy sy isian'ny fandriampahalemana. Raha misy tranga mampiaya moa dia azo atao ny miantso ny police secours amin'ny laharana 017.